olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Fahaly miaraka aminao indray amin'izao maraina izao ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavana ny eo amintsika rehetrarehetra ary fifaliana ao arainy miaraka aminao manaraka an'izao conférence zay tondra lohateny menarana varana izao ao anatin'ny confinement tsika izao voalaza ao amin'ny soratra masina na ny confinement na mise en quarantaine efa fanaon'Andriamanitra mihitsy ny mahatonga ny olona mihiboka kely ao an-trano efa pitranga matetika eto ambonin'ity tany ity koa ny hoe arety mandringana ka mahatonga ny olona mipetraka aloha misitrika misaitsaina ary asain'Andriamanitra avy eo mandinika ny mibanjina ny menarana varana ny riavana ny tena marina dia misitona ny sain'ny olombelona eto ambonin'ny tany Andriamanitra fa mirongatra ireo antony natonga ny aretina maro mitranga tao amin'ny baiboly dia tsy nina koa fa fanompotsisampy ny fijangajangana ireo fahotana izay natonga n'Andriamanitra nandrava mihitsy tanàna tahaka ny Sodoma sy Gomora dia tsy nina moa miverimberina io fa fisarana amin'Andriamanitra ary indrindrandrindra ny fiantorana be loatra ary tena manjaka eo amin'ny Satana ka dia miantso ny planeta Andriamanitra hivavaka ary tsy kisendratsendra mahatonga ny logo eny amin'ny pharmacie eny amin'ny toeram-pitsaboana in'le menarana miantona amin'ny hazo iny fa iny dia nalaina atao amin'ny nomeria le menarana varana tandidon' Jesosy Kristy fanasitranana amin'ny virus sy ny epidemie zay tena mandripaka tokoa amin'izao fotoana izao dia atsoa ozy Andriamanitra rehefa misy fahoriana fa za hamaly anareo ka dia engany mba hibanjina an'Andriamanitra tsika rehetrarehetra hitodika eo amin'Andriamanitra ao anatin'izao toejavatra misy eto ambonin'ny tany izao. Androany dia eo amin'ny Genesis toko faharoa isika Genesis toko faharoa ary dia hivavaka tsika aloha mialohan'ny andiniantsika zany ten'Andriamanitra izany vavaka tsika misaotra anao zay Andriamanitra noho ny fitahiana sy ny fitatananao misaotra Andriamanitra ny mamifisiny sy fahatanteran'izao fotoana izao indray Andriamanitra mandalina sy mandinika ny teninao zay indrindra ny faminaniana tompo amin'izao vanim-potoana izao ary araka ny teninao hoe dinionareo ny soratra masina fa ao ny manambara ary eo misy ny fiainana mandrakizay fa etsy andany koa Andriamanitra dia mbola amafisy ny faminaniana zany hoe sambatra zay mamaky sy miaino ka mitandrina zay voalaza ny faminaniana fa atongotra ny farany ka dia ampisy Andriamanitra andinika ary anaiky zay rehetra voalaza Andriamanitra ary anaraka koa zay rehetra voateny mba tsisy overy fa samy tonga ny fibebahana zay rehetrarehetra dia mangataka tompo ilay vainafo nandorona ny molotra Isaia mba andorona koa ny mpanomponao zay miteny ary mangataka n'le fanamasin'Andriamanitra mampiaiky ny fahamarinana ary mampiaiky ny fahotana mba hirotsaka ny amin'ny mpiaino eo amin'izay mijery zao fandarina izao misaotra tompo amen. Eny ary ao amin'ny Genesis toko faharoa no iaingatsika kely indray amin'ity androany ity Genesis toko faharoa ary eo amin'ny andininy ao amin'ny Genesis toko faharoa ny andininy fahafito dia zao ny voalaza ary vovotany no namorona ny Jehovah Andriamanitra ny olona ary no fofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy averiko indray manambara zany Andriamanitra ny andohan'ny olombelona ny namoronana ny olombelona ao amin'ny Genesis toko voalohany dia hitantsika ao ny namoronan'Andriamanitra ny zavaboary rehetrarehetra hatramin'ny eny an-danitra ny lanitra sy ny eo aminy ny teto ambonin'ity tany ity ny eo ambanin'ny tany ao ny anaty rano rehetrarehetra ao dia ambaran'Andriamanitra tany sain'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko voalohany zany famoronana izany fa teo amin'ny famoronana ny olombelona dia voalaza atao amin'ny Genesis toko faharoa andininy fahafito dia zao ny voalaza veriko indray ary vovotany namoronana ny Jehovah Andriamanitra ny olona ary no fofony fofinaina mahavelona ny vavorona dia tonga olombelona izy riavana ny olombelona zany dia tsy nivoaka avy any amin'ny fipoahan-javatra tsy nivoaka avy any amin'ny fivoaran'ny zavaboary toy ny gidro ny trondro sahona tsy mivoaka avaizana ny olombelona fa mivoaka avy eo ampelantanan'Andriamanitra voaka avy eo ampelantanana le mpanakanto lehibe le mpanataleta lehibe tsisy to azy ary dia ambarany Genesis toko faharoa andininy fahafito fa vovotany namoronana ny Jehovah Andriamanitra ny olona dia no fofony fofinaina mahavelona dia tonga olombelona
raha vadikitsika matematika zany resaky zany de izao vovotany plus ny fofinain'andriamanitra egale olombelona vovotany plus ny fofinain'andriamanitra egale olombelona ko ny dikany fahafatesana ny dikany tsy fisina de zao raha vao mialo am'le vovotany le fofinain'andriamanitra de zay ny dikany hoe maty na tsy misy na miverina amy teo alohatsika zay zany ny fahafatesana zany de midika fa tsy misy ianao fa ny fiainana ndray de zao vovotany ozy andriamanitra napina fofinain'andriamanitra de tonga olombelona zany namoronan'andriamanitra ny olombelona ry havana efa niararantsika teto tato anatin'ny conférence fa tamy voalohany ohatsy izy nyteny ary nyteny tamin'andriamanitra ary nyteny de tao amin'andriamanitra izy no naharina ny zavatra rehetra ary raha tsizy de tsisy isika io teny tao amin'andriamanitra sady andriamanitra io de tsisy akory fa tia namorona ny lanitra sy ny tany ty ary le iry amin'ny genesis toko voalohany andiny faina am'roapolo de zao ndray fanazavany andiny voalohany toko faina am'roapolo azy ary andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika ary aoka izy anjaka amin'ny azandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra zay mandadina mikisaka amin'ny tany fa le tapany voalohany ilatsika andeha isika ozy amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika matoa zany zao maso zao eo amin'ny toerana misy azy io matoa ny orona eto am'ty toerana misy azy ty matoa zao tanatsika zaotra zao de izao araka ny endrik'andriamanitra araka ny tarehany ka zao sombonain'andriamanitra isika zanak'andriamanitra isika tsy mitovy nanamboaran'andriamanitra ny hazo ny kininina sy ny sapay sy ny biby namoronan'andriamanitra ny olombelona fa nivoaka avy eo ampelantanan'andriamanitra ary ny fofinainy avy any aminy nalefa tao am'le vovotany ozy ny toko faharoa andiny fa fito de tonga olombelona isika ry havana zanak'andriamanitra isika zanak'andriamanitra isika oka zany ho fantatra ao zany androany tsy zanaky ny biby tsika tsy mivoatra mendalana avy tamy biby isika tsy mipotra avy tamy fipoahan-javatra isika fa mipotra avy eo ampelantanan'andriamanitra ary zany de anisan'ny fahamarinana potehany satana efa ela hoe zao tontolo zao de tsy nipotra zany avy eo ampelantanan'andriamanitra fa mipotra avy amin'ny fipoahan-javatra ny olombelona de nivoaka avy anatin'ny fivoaran-javatra mendalana fa ny soratra masina manizingizina fa nivoaka avy eo ampelantanan'andriamanitra isika de zao eo amin'ny andiny fahavalo raha vao vitan'andriamanitra ny olombelona de ny zavatra avetrany ny zavatra avetrany zay nomen'andriamanitra ny olombelona de ny asa ny zavatra avetrany de nomen'andriamanitra ny olombelona de ny asa vakitsika ny andin'ny fahavalo ny lohateny ty programme androany ty zany de ny asa sy ny fiainan'ny olombelona ny asa sy ny fiainan'ny olombelona raha diniana ny soratra masina de valeur numéro 2 taoarina ny endrik'andriamanitra nomen'andriamanitra ny olombelona de nomen'andriamanitra ny olombelona ndray koa ny asa rehefa diniana ny genesis de tsy afaka misaraka mihitsy mifahamatotra tanteraka amin'ny tantaran'ny olombelona ny asa ny tantarany asa tsy afaka misaraka ny olombelona sy ny asa ary to tsy nisy kory rehefa diniana ny genesis de ohatrany to tsy misy zany fiainana mandrakizay zany raha tsy eo ny asa ohatrany tsisy zany fiainana zany tsy fiainana ny fiainana ary tsy fifaliana ny fiainana raha tsy teo ny asa enononge ny fomba itenen'andriamanitra ny andiny fahavalo rehefa vita ny olombelona de ozy izy ny andiny fahavalo am'ty genesis toko faharoa ity ary jehovah andriamanitra nanao tao edena tany antsinanany ka napetrany tao raha lehilahy zay noforonina averiko indray tao arina ny famoronana ny adama de mahagaga ny ametrahany soratra masina nasongadinana ny soratra masina ty teny anankiray ty andiny fahavalo ary jehovah andriamanitra nanao tao edena tany antsinanana ka napetrany tao raha lehilahy zay noforonina ary ary amin'ny andiny fa 10 de zao ny voalaza ary jehovah andriamanitra nitondra ny raha lehilahy ka naponina azy tao amin'ny saedena hiasa sy hitandrina azy averiko indray ary jehovah andriamanitra andiny fa 10 nitondra ny raha lehilahy ka naponina azy tao amin'ny saedena hiasa sy hitandrina azy ry havana rehefa vita ny olombelona
de nomen'Andriamanitra nanamboatra saeden'Andriamanitra. Saedena efa vita ny famoronana taria, efa vita ny kininina ny trondro, efa vita ny oksizena, efa vita ny kitana ny masoandro sy ny volana, efa vita daholo zany, efa vita ny zavatra rehetrarehetra tary. Fa tao aorianan'izay de namorona ny olombelona Andriamanitra, ary tao aoriana ny famoronana ny olombelona de ino Andriamanitra mamorona asa ary manome asa ho an'ny Adama. Tsy le asa amin'ny Genesis 7 hitantsika tamin'ny teo aloha ty hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao, fa asa mihitsy zay fitahiana ho an'ny olombelona. Ary mbola tonga talohan'ny Eva ity asa ity, talohan'ny vady zany. Ka io no isotonantsika kely saina amin'ity androany ity. Ry havana, ny tantaran'ny olombelona, tantaran'ny olombelona vao miainga ty ny Genesis, vao miainga ny soratra masina, vao miainga ny tantarantsika de miara-miainga amin'ny olombelona ato amin'ny soratra masina, ny asa, ny fiasana. Ry havana, ko miantso antsika rehetrarehetra amin'ity androany ity, zava-dehibe ry havana, zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona sy eo amin'ny tantaran'ny olombelona ny asa, ny fiasana. Ary nomen'Andriamanitra cadeau zany, cadeau ny faharoa nomen'Andriamanitra ny olombelona. Nomeny azy ny endriny sy ny tarehany araka ny endrik'Andriamanitra namoronana antsika. Tsika zany tsy mitovy amin'ny sawany zany mihitsy, tsy mitovy amin'ny rajako, gorilla sy ny sisa, fa mitovy amin'Andriamanitra araka ny endrik'Andriamanitra. Fa tao aorianan'izay rehefa vita ny olombelona de izao, ary Andriamanitra nanamboatra saedena ho azy. Eto de misitona manokana ny olombelona rehetrarehetra zay miaino amin'izao androany izao. Ry havana, zava-dehibe ny fahafantarana atao amin'ny soratra masina ny tantarany azy. Ary tsy te hiodikodina be fa zao, tsy ambaratelo, tsy ambaratelo men'ny Baiboly, ary tsy vitany tsy ambaratelo ihany fa de zao mitovy amin'ny rivotra mihitsy, mitovy amin'ny oksizena ny asa eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Ary ao amin'ny Exodosy 2:20, Exodosy 2:20 ary ny 2:20 dia nataon'Andriamanitra ho fitsipika mihitsy ny tsy maintsy esana. Exodosy 2:20 ary ny 2:7 de misy an'izao teny zao: enemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra, enemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra. Miantso ny zay rehetra manaraka an'izao conférence zao ry havana, ao anatin'ny 7 andro zany, 7 andro, de andro enina amin'io 7 andro io iasana, nataon'Andriamanitra iasana. Ka miantso ny malagasy amin'izao tsika amin'ny teny zao, mba vavaka angataka amin'Andriamanitra, zava-dehibe ny miasa. Ho anareo ao an-trano zany dia meo asa ireo zanakitsika ireo, zarao ny asa, tia mamafa trano, tia manasa vilia, tia mahandro sakafo, tia manasa lamba, fa zava-dehibe ny asa. Meo andraikitra ny ankohonanao. Ary eto de misarika manokana, iresaka manokana, me sosikevitra manokana ho an'ny manam-pahefana amin'ity androany ity mikasika an'ity asa ity. Fa eto aloha zany nitaretako ny saintsika de izao, zava-dehibe sy ambony de ambony ny asa noforon'Andriamanitra miaraka amin'ny olombelona, ary tandra vadikoditra amin'ny olombelona mihitsy ny miasa, ny asa. Koa zava-doza zany, zava-doza tsy mety raha ohatra misy olombelona zany tsy miasa na mitoemepolna. Any amin'ny Efesiana 4 de misy teny manao hoe aoka tsy hinana zay tsy miasa, aoka tsy hinana zay tsy miasa. Ry havana, fa zava-dehibe de zava-dehibe ny asa. Ary ao amin'ny Exodosy 20, averiko vakina mihitsy le Exodosy 20, andin'ny fahavalo, andin'ny fahasivy azavady hatramin'ny 9:10. Ao anatin'ny famoronana zany, mbola tsisy fahotana, mbola tsisy ninina, de napetraka Andriamanitra ho fitahiana ho an'ny olombelona ny asa. Ary tao mifamatotra mihitsy, tsy noharina ho faty matsy tsika io, tsy tao anatin'ny programan'Andriamanitra mihitsy ny hahafaty ny olombelona, tsy tao anaty programa, fa ao anatin'ny programan'Andriamanitra ny avelona mandrakizay
ny taranak'olombelona ary de tao anatin'izany mandray anjara lehibe ao anatin'izany fahavelomana mandrak'izay zany fiadanana mandrak'izay zany ny asa eo am-pialatana ny Adama averiko indray ao amin'ny rehefa avy eo ao amin'ny rehefa avy eo jerevantsika 9:20 tatiorina nge vao nahiteny Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fanamboarako vady tsaza ho azy fa ny 9:9 sy ny 9:10 de vao vita ny olombelona de nomeny azy ny asa. Misy sekoly eto Madagasikara manao matière taranja hoenarana zany ity loha hevitra anankiray ity mitondra lohateny hoe l'histoire de l'humanité est une histoire de travail. Misy valeur misy loha hevitra folo zany ao anatin'ity sekoly ity sekoly Espagne mady io de mampianatra valeur anankifolo zay manambarany fifoazana ara-tsaina ara-panahy ara-piarahamonina ara-sosialy ara-teknôlôjia rehetrarehetra mila fifoazana ny saitsika mila fifoazana ny fotsika mba elana amin'ny fahantrana sy ny sisa fa anisan'ny fifoazana faharoa tsy maintsy atao anisan'ny fanavoajana ny saina tsy maintsy atao eto Madagasikara manokana ary amin'ireo mpianatra ampianarina amin'ny université io ny hoe tsy maintsy miasa isika tsy maintsy miasa isika ary izao ny tena marina de Andriamanitra ny tompony zany toromarika zany sambatra zay manaraka ny toromarika Andriamanitra ohatran'ny Josefa sambatra ary mangataka antsika ny an-trano ampianaro ataovy vaindoha andraraha ao an-tranontsika ao mangataka anareo manam-pahefana ataovy vaindoha andraraha eto amin'ny firenentsika ny ananany vahoaka malagasy rehetrarehetra asa ninona azo atao azo ampiasana azy fa io no miantoka ny fiainana misosa sy misononoka ary io ao amin'ny soratra masina ary de zao oka ohatsy izy zay angalatra ikely aina hiasa de anome tsy ambaratelo ialana amin'ny fahantrana ialana amin'ny adalana ialana amin'ny fidororoana sy ny sisa ialana amin'ny midorororo zany ialana amin'ny mora maty ialana amin'ny mora marary sy malemy de izao miasa sady fahasalamana ny asa no fiainana ny asa no fifaliana ny asa ary sport ny asa ary voalazany amin'ny Jona 5:7 Jona 5:7 ozy izy Jesosy tamin'izy tonga tety ambony tany ny raiko izy de miasa mandraka kehitriny ary za koa de miasa ny raiko izy de miasa mandraka kehitriny ary za koa de miasa zany hoe le Andriamanitra ivavahantsika de Andriamanitra miasa ary to Andriamanitra le Andriamanitra sy ny asa de ohatrany mahagaga fa miara miseho mandrakariva za arak'izany mivaky teny amin'ny Jona 5:7 zany de zao ny raiko izy de miasa mandraka kehitriny ary za koa miasa de zao tokoa fanazavany Exodus 2:20 fitantarany zany Andriamanitra miasa tsisy farany zany Exodus 2:20 enemana miasanao sy anaovanao ny raharano rehetra fa sabatany Jehovah Andriamanitra ny andro fahafito ko aza manao raharakory ianao am'izany na ny zanako lahy na ny zanako vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiomponao na ny vahinao zay tafiditra ao am-bavahadinao fa enemana nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba am'izay rehetra eo aminy de nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito zany nitahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasina ny azy ny saritako ny sainareo de zao enemana averin'Andriamanitra indroa eo amin'ny 9:9 enemana ny asan'i Jehovah nanaovany lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba am'izay rehetra eo aminy enemana 6 jours zany ao anatin'ny 7 andro zany de zao enandro miasa de ao anatin'ny ray volana zany firy ao anatin'ny herinandro enandro iasana foana andro ray natokan'Andriamanitra hitsara ny sy vavahana eto de misarika manokana amin'ity resaka sabata ity ravana rehefa dinianyty Exodus 5:20 ty esory any daolo ny anara-piangonantsika rehetrarehetra ao am'izao manaraka amin'ny conférence izao avela ho any ny etikettitsika rehetrarehetra fa ny zavatra ataontsika eo zany to de analyse réflexion étude biblique eto zany de zao enandro be zao ianao miasa foana miasa sy manao raharaha enemanao zy ny asanao sy anaovanao ny raharanao rehetra tahaka an Jehovah zay enemana nanaovany lanitra sy ny tany riavana mila miasa isika tena tsy ambaratelo men'Andriamanitra oka hiasa isika ary amin'ny andininy fahafolo moa de hoe andininy
araiky amby folo de ohatsy izy ene mananaovany Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba mi'izay rehetra ho aminy de nitsahatra izy tamin'ny andro fafito zany nitahiny Jehovah sy ny andro sabata sy nanamasinany azy raha fitiny io toko sy andiny io de zao enin'andro ianao miasa fa ny andro anankiray anatin'ny herinandro ianao mirecharge amin'Andriamanitra mivavaka amin'Andriamanitra azo raisina tsotra kely tahaka zany ty soratra masina ty enin'andro ianao miasa tahaka an' Jesosy Kristy miasa fa ny andro anankiray ao anatin'ny soratra masina sabatany Jehovah izy ny baiboly mitsahatra izy tamin'izany sabata zany ary no amasinina ry havana ndo hiasa isika ary manokana koa andro anankiray zay irecharge oharina amin'ny batery nge tsika io oharina amin'ny batery tsika io raha miasa enin'andro ianao anatin'ny 7 andro midecharge ianao reraka ianao misy olombelona eto ambonin'ny tany gaga ianao amin'ny 4 maraina amin'ny 3 maraina mitarika sarety mitarika posy ary mivary ao anatin'le posy vary amin'ny gony zany mahatratra 5 telopolo ary olombelona fa tsy sovaly no mitarika manao an'izany isan'andro dia atambatr'Andriamanitra ato amin'ny Exodosy toko 20 ty mazava-dehibe ny asa sy mazava-dehibe ny andro zay tokony irecharge anao ny tenanao amin'Andriamanitra ivavahanao zany ka miantso antsika rehetrarehetra amin'ity androany ity zava-dehibe tena zava-dehibe ny fiasana fa zava-dehibe mitovy amin'izany koa ny anokananao fotoana ivavahana sy iraisanao amin'Andriamanitra ary efa dinihany ty resaka sabaty ty ato amin'ny soratra masina de zao sabata avokoa nanasitranan'Andriamanitra reo karazana aretina ao amin'ny testamenta vaovao le lehilahy tany Betesda le lehilahy maty tananila le vehivavy tsy mahatraka akory le raha fozam-bavy mipetera tratra ny tazo arety mandringana zany hoe ny fandraisan'ny arety mandringana indray sy ny fitsarana sy ny fivavahana ry havana de izao rehefa tonga ny aretina rehefa tonga ny tsy fahasalamana rehefa tonga ny avozanana rehefa tonga ny torimaso sy ny mampalemy vatatsika de zay ny antonyity andro anankiray zay ivavahana ity ka mitovy valaka amin'ny tokony asana ny tsy maintsy tokony ivavahana ato amin'ny soratra masina de ajany koa iny fa iveriny eo amin'le asa manasanao amin'ity androany ity mba hiasa isika anisan'ny mahatonga zao mpangalatra mpisamy be dehibe misy eto amin'ny firenentsika zao ny tsy miatsy fiasana ka ity misy sosikevitra atao amin'ny soratra masina ry havana zay nampiary ny Farao tamin'ny fotoan'andro ndray mandeha dia tratra ny problème ohatra zao ny planeta tratra ny problème ohatra n'izao misy atsika zao dia nitady solution ny Egyptiana tamin'izany ary de nanambara tamin'ny alalan'ny Josefa Andriamanitra ny programme ahafahana miala amin'ny fahantrana ahafahana miala amin'ny mosary ahafahana miala amin'ny fahasahiranana zay ho avy iseho eto amboniny ty tany ty ary de nomeny Josefa programme tolo-kevitra Farao zay mpitarika any Egypte tamin'izany fotoana zany ary ty de sosikevitra zay omeko ny mpitondra fanjakana manam-pahefana eto Madagasikara ary mino fa raha mpiaritsika zany sosikevitra omeny soratra masina zany ho lasa lavitra ty firenentsika ity malaza tatoato fa aty Madagasikara misy ny solution ty aretiny ty epidemie mirongatra zay tsy hay fehezina ity ry havana ohatrany marina le tentsika tany am-piandohana fa nga moa voatery ho fatale ho amin'ny firenentsika zao toe zavatra misy eto ambonin'ny tany zao ary izany mahita raha zao ny fotoana anehoan'Andriamanitra fa ty firenena malagasy ty de manana fitahina manana zavatra manokana zay mampiavaka azy ary mety mba ho lasa hitovy amin'ny Egypta tamin'ny andro taloha ry havana ka ty misy sosikevitra ho an'ny fanjakana miresaka asa mantsitsika amin'ity androany ity ao amin'ny Genesis toko 17 Genesis toko 17 mba manasa atsika rehetrarehetra kely mba hijery Genesis toko 17 ary andininy 7 Genesis toko 17 andininy 7 de zao ny voalaza de ho Josefa tamin'ny olona indro efa voavidiko androany anareo sy ny taninareo ho an'ny Farao koa indreny ny voafafinareo dia ho fafazanareo ny tany ary rehefa misy vokatra dia aterinareo ho an'ny Farao ny ampadiminy ary ho anareo kosa ny efa toko ho voafafy any an-tsaha sy ho aninareo mba amin'izay ao an-tranonareo ary ho an'ny zanakareo
zao ny stratezian'ny Josefa men'Andriamanitra azy tao anatin'ny krizy tany Egypta. Alainy atsony Josefa ny mponina rehetra tany Egypta, mponina rehetra tao Egypta, nizanizy de omena voafafy, de omena tany. Ty misy tany omenanao, ty ny tany omenanao, de ty ny voafafinao. De rehefa vokatra io voafafy, io zavatra ambolenao io, de zao ny ray apadiminy omenao an'ny Farao, fa ny efatra apadiminy sakafonao, ivelomanao sy ny ankonanao. Ozy izy Josefa de ny mena katsaka, voanjobory, mena ny vary, mena ny zavatra rehetrarehetra, de mamboly daholo ny olona rehetrarehetra. Tany Egypta mamboly daholo ny olona rehetrarehetra. De rehefa tonga ny fahavokarana, omena ny fanjakana ny ray apadiminy, ary an'ny olona mamboly kosa ny efatra apadiminy. De lasa premier puissance tety ambonin'ny tany Egypta. Tany Egypta daholo zao tontolo zao no mividy vary, mividy voanjo, mividy kabaro, mividy sakafo, fa périmé tratra ny épidémie ara-tsakafo tety ambonin'ny tany. Ry havana, miantso ny manam-pahefana, malalaka ny firenetsika. Misy rano eto Madagasikara, feno rano eto Madagasikara. Ny climatsika de climat mitovy amin'ny tantara tany Egypta, tany Israely. Ry havana, raha omena tany zao firenena malagasy zao, mena tany daholo, mamboly daholo, ary zay zavatra vokatra na inona omena ny fanjakana. Mamboly sapin ianao, ny apadimy sapin no mena ny fanjakana. Mamboly bois de rose ianao, ray apadimy mena ny fanjakana, fa ny efatra apadimy no anao. Iza ny ahantra eto, iza ny ahantra. Tsy nangataka ny inona tany ivelany Josefa sy Farao, fa ny vary sy ny tany teo ampelantanana no ampiasaina. Eo anatrehan'izao resaka azy zao ry havana, de zao sitona ny saitsika zao mantsy ao anatin'ny confinement tsika, fioboana, ary mibanjina le menarana varana, mibanjina ny soratra masina. Ary maninona moa raha manao mandinika kely ny soratra masina itsika, ka hitady ny fomba ivoana, tsy ao anatin'ny aretina ihany, fa ivoana amin'ny fahantrana, ivoana amin'izao olona be de be mangalatra sy mamono olona mirongatra eto amin'ny firenetsika izao. Ry havana, stratégie any Josefa ny tokony atao. Meo asa, meo tany ny rehetrarehetra, ary akoatran'izany ary de ity zay rehetra tsy mamboly, misy karazan'olona ndray tany Egypta nasaina nanamboatra trano fotsiny, manamboatra briky azafady, manamboatra briky fotsiny, briky be de be, de manamboatra kapila, de manamboatra tafo. De misy olona ndray ery manamboatra trano fotsiny ny asany. Reto zany manamboatra briky, reto manamboatra trano fotsiny ny asany, trano iterizana ny vokatra, trano iorenana sy ny sisa. Ary atany Egypta angeny ny atombohan'ny fanaovana trano malaza. Ry havana, tany Egypta, reo maçonnerie malaza ty ambonin'ny tany, navitan'ny pyramide amin'ny alalan'ny briky isan-karaza. Tany Egypta tamin'ny alalan'ity stratégie asa natao tany Egypta ety. Miantso ny manam-pahefana ry havana, inona ny fomba atao ialana amin'ny fahantrana, fanomezana asa toy ninona ohatra an'Andriamanitra vao vita iadama seva, ino Andriamanitra manome asa iasana. Ataon'Andriamanitra inona moa zany ny vokatra? Ataon'Andriamanitra inona ny vokatra raha mamokatra zany zao iadama seva? Ataony inona tsaramaso? Ataon'Andriamanitra inona voanjoborinao? Ataon'Andriamanitra inona volamena ho alainao de omena azy? Ahifahana azy raha teo zany. Ary zany toetsain'Andriamanitra zany tokony ho toetsain'ny ray mpianakaviana sy manam-pahefana. Ry havana, men'Andriamanitra tsika ty Madagasikara ty malalaka de malalaka mihitsy, feno volamena, feno safira. Ary ao anatin'ty stratégian'ny Josefa ty de zao alaina, misy karazan'olona maro maka ny volamena, maka ny volafotsy, maka ny varana any anaty tendrombohitra any ambanin'ny tany any, entiny eo amin'ny fanjakana ny volamena sy ny volafotsy, entiny eo amin'ny Farao. Alain'ny Farao ny ray apadimy na ny roa apadimy, de ho an'ireo nakanazy kosa mahazo izy efatra apadimy na ny telo apadimy. Ary de lasa firenena premier puissance mondiale tety ambonin'ny tany hoa Egypta. Ry havana, ao amin'ny Exodus toko voalohany 12 sy 13 misy an'le hoe nampanaovina trano lehilahy be dehibe hafa. Sasany zany mamboly, sasany manamboatra trano, sasany manao briky, sasany manao feta sy ny sisa sy ny sisa, sasany manamboatra hôpitaly, sasany manamboatra sekoly.
ry havana zany ny tantarany asa averiko vakina zany le Genesis 2:7 ary Jehova nanao Saedena ary de nampineniny tao i Adama de 9:12 ary Andriamanitra nanome asa ataony Adama ka zao no izy tsy afa-misaraka amin'ny tantarany taranak'olombelona ny tantarany asa ry havana tantarany asa manao clin d'œil mpimaso amin'ny manam-pahefana tompoko ny soratra masina androany misy fomba ahafahany ty firenentsika ty mivoaka ao anatin'ny fahantrano ny arena voalohany indrindra men'Andriamanitra ny fitahina voalohany indrindra arotsaka Andriamanitra ho an'ny olona anankiray de ny asa raha vao miasa ny olona anankiray raha vao misy occupation ny olona anankiray raha vao tsy mieritreritra ny mpanjifa fotsiny ny olona anankiray fa mieritreritra ny mpamokatra am'izay de miova ny fiainana ry havana raha mbola mijana ho mpanjifa foana tsika manjifa zany hoe mividy foana manafatra foana maka foana de ahantra isika ho sahirana isika fa zao raha vao vita i Adama de nasen'Andriamanitra namokatra ry havana miantso manam-pahefana am'izao 10 minitra farany zao iarahantsika de ity ataovy zany amaky teny kely tsika ao amin'ny Efesiana 4:7 Efesiana 4:7 amaraparana antsika zao fiarantsika zao de zao Efesiana 4:7 de zao ny voalaza aoka izay nangalatra tsy angalatra intsony fa aleo mikely aina iasa ka iasa zay tsara amin'ny tanany mba isomeny zay tsy manana lasa mpamokatra ianao tsy mpanjifa tsony tsy mpangalatra intsony fa mpamokatra sy mpanome ry havana Genesis 2:7 zany tsy afa-misaraka amin'ny tantarany olombelona ny tantarany asa ary manam-pahefana ty ambony tany maranitra ohatran'ny Farao de miantso any Josefa miantsolo ohatrany Josefa ampiasa ny tany sy ny tanana ary ny rano sy ny masoandro ry havana ananany Madagasikara ny tany mamokatra be ary eo ambanin'ny tantsika ao feno volamena feno bois de rose tsy firenena mahantra ny firenentsika fa firenena ampahantransika io lasan'olona daholo ny fitahina ny men'Andriamanitra atsika ary izany tsy resy lahatra ry havana fa matsiro nge ny ledsi ny akondro aty Madagasikara tsara be ny karoty sy ny ovy aty Madagasikara izany tsy resy lahatra mamy be ny akondro aty Madagasikara ary ny tanatsika sy ny culture atsika malagasy de ohatrany natokana iasa zao resy lahatra ny olona fa ny ravy tsara aty Madagasikara kinimpotsy aty Madagasikara citron aty Madagasikara tsara be ry havana miantso manokana manam-pahefana tompoko manararoatra mihitsy ny atao hoe mibanjana menarana varana nge de zao le menarana varana nge mpamorona io menarana varana io na nome atsika aina nomeny atsika ny endriny sy ny fofinaina fa nomeny atsika ny asa reo olona mangataka atsika tsy mahantra ny firenentsika tena manan-karena ty Madagasikara ity iazaka zahany olona ny firenentsika ary tsika mianakavy de mitsipona isan'andro mitsipona ny sisan'ny olona fa eto Madagasikara misy ny zavatra rehetrarehetra ilaina ry havana ka de mitrotro ambavaka manokana ny manam-pahefana mangataka amin'Andriamanitra manokana ho anareo mitatana sy mitondra ny ty firenentsika ity ry havana manina raha ampiasaina ty strateziany Josefa ity stratezie any Josefa amaranantsika azy ny 2 minitra farany de izao amaky tenitsika ao amin'ny Genesis 2:7 Genesis 2:7 ka hatramin'ny 9:30 Genesis 2:7 ka hatramin'ny 9:30 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zao mivoalaza aoka anao an'izany Farao ary aoka izy anendry mpikarakara hitandrina ny tany sy amory ny ampadi mivokatry ny tany Ezipta amin'ny taonjato 7 mangataka amin'ny manam-pahefana tompoko aoka nareo mpitatana firenena anao anty stratégie biblika ity meo tany ny vahoaka malagasy meo vary meo masomboly de avy alao amboly alefasy trandraka
ny areno ambanin'ny tany eo ny malagasy alaivy ny ampadiminy meo andry zareo ny telo ampadiminy fa lasa premier puissance mondiale tsika na ny sainy io na ny zavatra atao ary eo amin'ny andininy fa 5 aoka izy ireo anangona ny hanina rehetra am'ireo taona tsara ho avy ireo ka amorony vary be amin'ny anaran'ny farao ho fihinana any amin'ny tanàna maro ka aoka hitahiry zany izy 5 aoka izany anina izany ho tehirizina ao amin'ny tany ho amin'ny fitotaona mosarena zay ho tonga amin'ny tany Ezipta mba tsy ho simba mosary ny tany riavana Genesis 2:7 de zao ny voalaza Genesis 2:7 Genesis 2:7 de zao ny voalaza 4 azafady Genesis 41:14 dia naniraka Farao ka napaka ny Josefa dia nalaina faingana niala tao andavaka izy ary nanaratra ny volombavany sy niova fitafiana izy dia nakany amin'ny Farao riavana zany no tokony ataontsika tokony hiazakazaka amin'izao plan zao isika mena asa ny malagasy ary tsy mila mitady asa tsy mila mitady olo-kafa ivelan'ny malagasy ka ny miasa tsika be de be ny asa omenantsika ny tanytsika ny rano ampiasain'ireo ary de ivadika ho vokatra manao brika manao feta manao trano mamboly ny ray ampadiminy zany rehetrarehetra zany any fanjakana daholo ary ny malagasy tsisy mahantra itsony manana daholo ary azakazaka tia Madagasikara tsy hitady ravy tsara ihany ny olona fa hitady vary hitady arena hitady fomba fiasa riavana vavaka isika Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra misaotra anao zay Andriamanitra araka izany teny zany Genesis 2:4 rehefa namorona anay anao Andriamanitra de nomenao anay miaraka amin'izany ny asa ary ny asa ny fahasalamana ny asa no fiainana ny asa mihitsy no miantoka anay ny asa no pneu mitondra anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay ka dia ampio Andriamanitra ho resy lahatra zay rehetrarehetra fa tokony ho zéro ny chômage eto Madagasikara tokony ho chômage zéro zany hoe tsy miasa tsy misy olona tsy manana asa zany tsy misy olombelona eto Madagasikara tokony hipetrapotsiny zany fa azomena avy hatrany ny asa ary de azomena avy hatrany ny fiainana mandrakizay azomena avy hatrany Andriamanitra ny fiadanana sy ny fifaliana miankina amin'ny mpanapaka sy mpitondra izany ka de miantso anao Andriamanitra ome mpitondra mitovy amin'ny Farao sy Josefa izahay avadio Andriamanitra ho Josefa sy Farao ny mpitatana eto amin'ity firenena ity ka de ho tonga tany sambatra Madagasikara ary tsy azakazaka hitady fanafody fotsiny aty Madagasikara zao tontolo zao fa hiazakazaka mihitsy ino fa misy Andriamanitra araka ny teny teo Andriamanitra enemana ny asanao sy anaovanao ndrarano rehetra ary atokanao an'Andriamanitra ny andro fahafitony sabata ivavahana sy raisanao aminy ampio zay rehetrarehetra Andriamanitra ho resy lahatra fa miafina ao anatin'izany toko sy andininy zany ny fitahina sy ny fiainana ho anay rehetrarehetra misaotra Tompo amen sedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray amina